Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongotro tamin'ny fahatafitohinana. Andeha eo anatrehan'i Jehova, eo amin'ny tany velonao. Amen. Iondrika hivavaka sika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra manetry teny eto anatrehanao ary midera ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ka manonona ny fiderana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe masina masina. Masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Makasitraka tompo amin'izao fofinaina nomenao anay izao maraina izao. Misaotra amin'ny famindramponao, misaotra fa tsy navelanao ho rembo ny fahavalonay tamin'iny alina izahay. Makasitraka indrindra Jesosy ary mamelany elokay mamindrafo aminay satria tsy mendrika nanona ny anaranao akory aza. Diovy amin'ny ranao soa mba ho afampahotana. Tompo, mba tsy hanatsiny eo anatrehanao amin'izao maraina izao. Koleranao latsaka tao Kalvaria, hanongotra izay rehetra efitra mampisaraka anay aminao. Irao ny fananao masina ankehitriny, ampianatra anay, hanoro lalana anay ary indrindrandrindra ampahery anay amin'izao andro sarotra, andro mahaory izao. Mitenena Jesosy araka ny fombanao, mitenena tompo vonina ianao anao izahay, mangetaheta ny famaninanao izahay, dera laza ho anao rery ihany. Andriamanitra telo, izay Iray. Alleluia. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Fitombona amin'ny ara-panahy, izany ny lohateny ny fampianarana lehibe indrindra izay arahintsika amin'ity herinandro ity araka ny efa henontsika hatramin'ny alatsinainy. Ry havana malala amin'ny tompo henontsika tamin'ny alatsinainy tokoa anatin'izany fitombona amin'ny ara-panahy izany dia voalohany indrindra tapao ny hevitrao ko nanaraka an'izany tsika tamin'iny alatsinain'iny ary omaly dia henontsika tokoa ny hoe mibeba aza manao ampitsolava, atombotra tokoa ny fotoana ry havana, mila mibebaka tsika isan'andro. Anio ry havana dia ampianatra tsika tokoa ny tompo izany hoe ino anao atao hoe fivavahana marina amin'Andriamanitra telo izay Iray izany. Kosokafantsika ny baibolitsika ho jerevantsika ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo araka ny marika toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 avy eo dia tohizantsika ihany koa ao amin'ny Jaona toko 4 andininy 4 amby 20. Vakinina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny namina ny Isaia nareo mpiatsara velatsy araka ny voasoratra hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko. Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Jaona toko 4 andininy 4:20. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fivavahana marina amin'Andriamanitra telo izay Iray hoe izany tokoa no voasaboasantsika amin'izao maraina izao ka jerevantsika amin'ny tapany voalohany ny atao hoe fivavahana foana ary koa ny tapany faharoa andinitsika ny fivavahana marina. Izany fivavahana foana izany dia fivavahana tsy mivoaka avy amin'ny alalin'ny fo sy ny fanahy izay maniry fiombonana amin'Andriamanitra. Eo ambava sy eo ivelambelany ihany no isehony ho fivavahana. Fa ao anatiny kosa dia tsy mahita akory izay mahafivavahana azy tanteraka. Fomban'ny Diosy hatramin'ny andro namina ny Isaia izany ka nitombo hatrany hatrany ary
tonga be indrindra tamin'ny androny mpamonjy. Ny ankabeazan'ny jiosy indrindra fa ny fariseo sy ny mpanoradalàna manko dia ohatry ny zavatra pokaty mihitsy raha ny toe-panahiny eo anatrihan'Andriamanitra no heverina. Ny fisehoana ivelany foana no nataony ho heriny fivavahany. Koa ny fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia nosoloany fomba sy fanao ivelany fotsiny. Ny mitandrina ny fanadiovana sy ny fisasana ary ny fomba mpivavahana ivelany, zany no tonga zava-dehibe indrindra tamin'izy ireo. Izany anefa no nampilazain'Andriamanitra an'i Isaia ho fanajana amin'ny molotra. Ny fanajana molotra sy ny fankalazana eo am-bava fotsiny izay tsy avy amin'ny fo akory dia tena fivavahana pokaty ary foana. Ny mpivavaka toy izany dia mihevitra ny tena no mahay mamitaka an'Andriamanitra amin'ny anolorany azy ny ampompi-pivavahana sy ny hoditry ny toe-panahy tsara, nefa tsy ho ela dia ho hitany fa tsy Andriamanitra tsy akory no voafitaka fa ny tenany ihany. Manantena handray soa amin'izany fivavahana foana izany izy, kanjo diso fanantenana fotsiny izy, fa tsy maintsy hatraminy ny tenin'ny Tompo manao hoe tsy mba ataon'i Jehova ho tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Ry havana malalo, araka ny hitantsika eto dia heverin'ny Tompo ho ratsy lavitra ny fivavahana foana noho ny tsy fisiam-pivavahana akory. Koa samy ary mamantantena isika sao mba misy manatahaka ireny mpivavaka foana ireny, ka ny fivavahana izay anantenam-pahasoavana no tonga vao maika manampitroditra ka indray ka hamatatra amin'ny fanameloana mafy dia mafy indrindra. Tsarovy ary havana fa na iza mitady andrakotra ny fahalotony fony amin'ny tenin'ny vava sy ny asa vitany tanana dia izao no tadidio mamita tena izany olona izany. Fa na oviana dia tsy eken'Andriamanitra ho afamaina izay manatateraka izany. Tsy azo atao fanalahidy hamoana ny lanitra tsy akory ny fitaka sy ny fiatsaram-belatsy. Ary dia mila mitandrina amin'izany ny mpivavaka. Voalazan'ny Tompo ho isan'ny maha-mpivavaka foana koa ny fahafoizana ny didin'Andriamanitra mba hanarahana ny hevitr'olombelona araka ny teksta voalohany teo. Maro ihany matsy ny olona mandray ilany amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ataony angamba fa efa ampy rehefa tsy manompo sampy izy, na dia mitahiry lolom-po, fankahalana, fiatsaram-belatsy, tsy fitiavana. Ataony fa tsy maninona na dia tsy mamonjy fotoam-pivavahana isaky ny alahady, isaky ny fotoam-pivavahana rehetra amin'ny aina aman-jery izay anasana azy isan'andro. Ary rehefa mba mamonjy fandraisana indray mandeha isan-keritaona izy dia efa heverina fa hoe ho ampy azy izany. Ny sasany indray dia afa-po rehefa mifady fijangajangana ka tsy mampaninona azy akory ny mandroso amin'ny lainga, amin'ny fitaka, amin'ny tsy fanajana ny namana sy ny hafa, indrindra ireo voaositry ny Jehova mpitarika mpitondra mpivavahana izay manasoa ny fanahany. Tsarovy ry havana, fa tsy mba mifanohatra tsy akory ny sitrapon'Andriamanitra, ka noho izany dia tsy azo atao velively ny mifidy hitandrina ny didy anankiray mba ho entina manala tsin'ny tena amin'ny fandikana ny didy hafa, fa maha-mpivavaka foana ihany koa izany. Hevery koa ary ry havana ny fomba aman-toetra hoentintsika mivavaka mba
hifanaraka amin'ny tena fivavahana, mba ho tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tokoa isika. Izany hoe mifanatrika amin'Andriamanitra masina sy marina nge isika raha mivavaka aminy, ka tsy maintsy ho amin'ny fo manetry tena sy ny fanahy feno fanajana ho no hifanatry atsika amin'izao Andriamanitra ivavahantsika izao. Ho tsaroana koa nefa fa izany Andriamanitra masina sy marina izany dia raitsika izy tena tiatsika izy. Koa raha mitalao sy mangataka aminy isika dia tsy hisalasala fa hino sy atoko tokoa, fa izy dia faly hanome izay angatahantsika raha mifanaraka amin'ny sitrapony. Aza dinoina nefa ny ampiankina amin'izany fangatahantsika izany amin'ny sitrapony hoy aho, araka ny hitatsika nataon'ny tompo tao Getsemane. Hoy izy hoe nefa ka tsy ny sitrapoko ani no hatao fa ny anao. Izany ary no toetra tokony ananatsika araka ny mampivavaka atsika. Fa ny Iray koa dia mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany koa, araka ny tenin'ny Ziona 4:17. Tsy mba toetra indramina sy mandalo foana nefa izany, ka hoe amin'ny fotoana ivavahantsika ihany no hisehoantsika ho toy izany, ka andavanandro dia ho hafa ny toetrantsika, fa ho toetra manerana ny toe-piainantsika manontolo, na oviana na aiza no alentsika, ary na inona no ataotsika, ka hahatsiaro isika fa tsy mba lavitra atsika Andriamanitra, fa izy no antom-pivelomantsika, izy no hietsehantsika, izy no iainantsika, araka ny boky Asan'ny Apôstôly 7:17 ka hatramin'ny 20. Eny, tsy mba manakaiky eo ivelantsika ihany izy, fa izao ao anatsika koa izy, araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy fantatrareo va? Fa tepolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Korintiana 1:3-9. Tsy mety ho tanteraka ho toy izany fotsiny anefa isika noho isika efa simba ny ota, ka mila fanavaozana ry havana sy mila fanamboarana. Izany nahatonga ny lohateny maly 2 nilaza hoe mibeba aza miandry ampitsolava, satria ilaitsika tokoa ny miverina isan'andro, mibebaka isan'andro, manapa-kevitra isan'andro, iverina amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina no mahay manavao sy manamboatra atsika ho toy izany. Kosa miary isika mandinika sy mamantatra ny toe-tenantsika tsirairay avy, ka raha hitatsika fa tsy mbola voavoatra ny fo amampanahintsika, dia andao angataka ny fanahy masina, fa Andriamanitra dia mety manome azy ho an'izay mangataka aminy. Hoy Lioka 1:17. Atolory ary ny fo amampanahintsika, hiasan'ny fanahy masina mba ho tonga olom-baovao isan'andro atsika, ka ho tena zanak'Andriamanitra miray fo amin'izao Andriamanitra telo izay iray izao. Dia ho feno rakitra tsara ny fotsika, fa ho tahaka ny tavoara alabastara novakiny Maria teo amin'ny tongotry Jesosy, izay nahafeno fofomanitra ny trano. Eny, mba hamerovero amin'izao tontolo izao ny fofomanitra vokatry ny asan'ny fanahy masina ao am-po sy ampanahintsika, ka ho tena fanasin'ny tany tokoa izao sy anao. Ary raha mivavaka isika dia ho raisin'Andriamanitra toy ny zavatra manopofona izany vavaka ataotsika izany.
Andriamanitra ny hanome antsika ny fanahy masina izay fanahiny ny fananganana mba hitarika antsika hahatonga antsika ho tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana sady hampaharitra antsika ho tena mpivavaka marina tokoa. Natolotry ny zanany ho avitry ny maro, nanolotra ny tenany teo amin'ny azo fijaliana Jesosy teo Golgota, koa nalatsa ny rany hanavotana isanao mba ho anisan'ny tena mpivavaka marina izao sy anao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ho antsika kosa ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny fibebahana amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ary ihany koa ny fanoloran-tena sanandro mba ho tena mpivavaka marina isika. Aleluia, amen. Ivavaka isika. Saotranao indrindra Jesosy Tomponay, satria tianay ianao tsy foinao very zahay na dia iray aza. Tsy tianao tokoa ary halanao tokoa ny fivavahana haroharom-paratsiana Andriamanitra. Izany nanomezanao anay lohateny lehibe tamin'ity herinandro ity, fa mila mitombo amin'ny ara-panahy zahay. Mila manana fiainam-bavaka izahay ary mivavaka amin'ny fanahy tokoa sy ny fahamarinana araka ny fanirianao. Mamela ny helokay Jesosy, fa ny helokay ny hevitra mampisaraka anay aminao, tsy ahafantaran'ny olona fa tena mpivavaka marina tokoa izahay. Fona mitoetra mampananay izay tsy manome voninahitra ny anaranao ka mangala baraka ny anaranao masina izay hoentinay. Tompo, avelao ny helokay Jesosy io, mamindra foka miantra anay ianao. Ankehitriny kosa mitalao famonjena aminao Jesosy, fa nanao mahery anie hanamasina anay isan'andro mba tena mpivavaka marina tokoa zahay amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary dia mety izy ianao Jesosy aniraka an'izany fanahinao masina izany ahafahana hijoro vavolombelonao tokoa manomboka ao Jerosalema anay, Jodia, Samaria hatrany amin'ny farantany, ary dia hitaona fanahy be dia be hiditra amin'ny fanjakanao. Raisoary hafana ny fitahiana, ny tsodrano ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitay antsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Eny, auka tanteraka amin'ny tokoa sy aminao tokoa ilay tenin'ny Tompo hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Ho anao kosa Jesosy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ho anao ny saotra, ny haja, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay, fa ho anay kosa ny fibebahana, ny fanoloran-tena isan'andro mba ho tena mpivavaka marina izahay. Aleluia, aleluia, amen.